faly manolotra ny fiarabana ho antsika izay manaraka ny météo eto amin'ny tranonkalan'ny météo malagasy sy araka ny sariny izanam-bolana dia tsisy ahina loatra ny orana eto Madagasikara ho amin'ny rapitso fa maina ny andro afa-tsy amin'ny fatra analanjorofo iny no ahitana andian-drahona somary vitsy. Hanomboka hiforona kosa ny orana amin'ny atotanin'ny faritra Melaky sy Bongolava indrindra ny tolakandro, ny takariva ary ny alina. Mahazo vahana ny fiforonan'ny rahona izay hitondra orana etỳ amin'ny faritry ny afovoantany atoato, izany hoe ahazo orana indray isika etỳ amin'ny faritry ny afovoantany manomboka ny zoma, sabotsy ary ny alahady. Arak'izany dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra. Anorana malefaka ny faritra Sava sy Analanjorofo. Olalovan-drahona kosa ny faritry Nosy sy Sambrano ary ny faritry Melaky fa hifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka ny Sava sy Analanjorofo iny. Haka endrika tandrivin-drahona izany ny Nosy sy Sambrano, ny faritra Anosy sy Androy, indrindra ny atotany. Anorana tandrivin-drahona mety arakotroka kosa any Menabe sy ny ilany andrefan'ny avoantany. Hifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana indray dia hanevokevoka kely sika eto amin'ny Nosy ho amin'ny rapitso maraina izao 10 hatramin'ny 9 degré celsius ny etỳ amin'ny faritry ny avoantany. Ny amin'ny faritra Morontsiraka, Atsinanana sy Andrefana 12 hatramin'ny 19 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia mananika hatrany amin'ny 9 degré. Hitantsika ny faritra Betsiboka 12 degré kosa ny etỳ amin'ny faritry ny avoantany, raha 30 na 1 degré ny amin'ny tendrony avaratra. Ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy indray dia tsara ho fantatra ihany reto manaraka reto: hifandimby ny rahona sy masoandro any Paris, Milan, Johannesburg, Nairobi. Ny faritry Bangkok no ahitantsika oram-baratra. Hibalika be kosa ny masoandro amin'ny rapitso raha ho any La Réunion no anorana tandrivin-drahona ny Maurice Comore raha akotrika izany ny faritry Seychelles. Dia izay indray no azonao rosatsika mametraka ny mandrapitava tompoko lahy sy tompoko vavy.